Rabanao amin'ny anaran'ny Tompo ry havako. Ho tain'Andriamanitra manokana, mahatratra ity alahady fa 7 volana May 2024 ity. Fotoana izay rahantsika mivavaka, indrindra azahoantsika mandreny hafatry ny Tompo. Mandinantsika ny lohahevitra manao hoe mampiorona ny mino ny fanahy masina. Ko ny fanahin'ny Tompo tokoa anie, amintsika mandrakariva ry havako, dia hivavaka isika. Tompo, misaotra anao indrindra izay noho ny amin'izao ora sarobidy izao, izay nahafahanay namaky ny teninao. Misaotra anao izay satria ankehitriny afaka indreny fanazavana avy amin'izany teninao izany. Ko ny fanahy masina indrindra ny Jesosy no hiasa mahery ety am-ponay, ka tonga tokoa ny teninao ho fiainanay. Ko mitenena ary Tompo Jesosy araka ny fombanao, fa mihaino izay mpanomponao. Amen. Ny tenin'Andriamanitra ry havako izay ifampaherezantsika anio, dia arak'izay novakitsika teo ao amin'ny bokin'ny Genesis 1:7. Genesis 1:7 ka ny andininy 9:30. Genesis 1:7 ka ny andininy 9:30. Ry havako miara-manaiky izao tontolo izao, fa mafy ny mianjady amin'ny zanak'olombelona ankehitriny. Eo ny amin'ny valana aretina Covid-19 sy ireo variant samihafa avy aminy. Eo indrindra ihany koa ny fahantrana sy ny tsy fisiana vokatry ny fikatson'ny toe-karena manerana an'izao tontolo izao. Mango ny fotsiny, ny tahotra, ny fanahiana samihafa ny amin'ny anio sy ny amin'ny ampitso. Mafy izany ry havako. Marina fa tsy tena mitovy tahaka an'izany no nanjohan'i Josefa fa izay, kanefa mafy raha mafy koa ry havako. Ny zavatra nitranga tamin'i Josefa zadak Jakoba. Inona ho ianao niatra taminy? Voalohany, namidy ny rahalahiny tamin'ny mpandranto izy. Ny faharoa, lasa andevon'ny Pôtifara tany Egypta izy. Ny fahatelo, endrikendrehan'ny vadin'ny Pôtifara saika hanolana azy izy, na dia tsy nanao izany. Ary ny fahaefatra ihany koa dia navarina tany am-ponjy Josefa, na dia tsy mieloka akory ihany. Mafy na mafy izany ry havako. Tanora manana ny maizy azy teo anivon'ny ankohonany, lasa gadra tany Egypta. Fa tamin'ireny zotam-piainan'ny Josefa ireny anefa ry havako, dia tsy mba namoifoy izy satria nomba azy mandrakariva amin'ny Tompo Andriamanitra, nitahy azy ny Tompo Andriamanitra, ka na dia mangidy sy maizina ary ny lalana nodiaviny, dia nisy fiadanam-po ary niafara tamin'ny fahombiazana mandrakariva izy. Dia nitolagaga taminy daholo ny olona rehetra, na ny tao an-tranon'ny Pôtifara Egyptianina izany, na ireo naman'ny tany am-ponjy izany, vonisy tany am-ponjy, indrindra moa fa hatramin'ny Farao, mpanjakan'i Egypta, dia nitolagaga taminy, indrindra no ny teniny manao hoe ahita lehilahy tahaka an'io izay manana ny fanahin'Andriamanitra ao anatiny va isika? Genesis 1:7 ka ny andininy 9:30. Ahita lehilahy tahaka an'io manana ny fanahin'Andriamanitra ao anatiny va isika? Efim-panahy ho lehibe ry havako no tian'Andriamanitra mba ho voarainao amin'ity anio ity, avy amin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra izany. Ny voalohany dia izao: miavaka izay manana ny fanahin'Andriamanitra. Miavaka izay manana ny fanahin'Andriamanitra. Ahita lehilahy tahaka an'io izay manana ny fanahin'Andriamanitra ao anatiny va isika? Teny izay nataon'ny mpanjakany Egyptianina izany ry havako. Teny maneho fahatalanjonana ny amin'ny fiseho sy ny fiteny izay nataon'i Josefa teo anatrehany. Talanjo ny Farao satria ity lehilahy izay nantsoina hanazava ny nofiny ity dia lehilahy avy tany am-ponja. Ary tsy vitany hoe avy tany am-ponja ihany izy, fa vao tanora 30 taona monja, ary avy amin'ny firenena Hebreo, izay neverin'ny Egyptianina fa firenena ambany no izy. Kanefa na teo ary havako izany rehetra izany, dia tena niavaka tokoa Josefa. Niavaka izy tamin'ireo olon-kendry rehetra teo amin'ny tany Egypta. Ny olobe sy ny omby asy
Egyptianina ry havana, dia tsy nisy nahazava ny hevitry ny nofon'ny mpanjaka. Fa ity tanora voaeritreriny, tanora Hebreo, nahazava ny nofon'ny mpanjaka. Tsy nahagaga raha nitolagaga ny mpanjaka, tena talanjo nisy. Fa ny fanazavany Josefa ny hevitry ny nofo dia mbola miavaka ihany koa satria hoy indrindra izy manao hoe izay efa ataon'Andriamanitra no ambara sy aseho any Farao. Tena mipetrapetraka ry havana ny fanazava-kevitra izay nataon'i Josefa. Raha zaho sy ianao ry havako ny teo amin'ny toeran'i Josefa, avy any amin'ny fotoana sarotra isika, hiatrika zavatra mafy isika, no antsoina tapika hiatrika toerana lehibe na sehatra lehibe tahaka ny ohatra ny hoe any amin'ny lapam-panjakana izany na any amin'ny birao minisitra izany, dia matetika mety tsy hifantoka tsara amin'izay dinidinitsika satria ao ny tahotra, ao ny fanahiana, ao ny stress maro samihafa. Fa i Josefa tsy mba tahaka an'izany, fa dia tena nahatalanjona ary nahavariana ny Farao ny fanazavany heviny. Nasehon'i Josefa ry havana fa tsy an'olombelona ny hery sy ny fahefana ary ny fahalalana. Voafetra ihany ny zanak'olombelona. Ary ny Salamo 117 ary dia manazava an'izany manao hoe zava-poana tokoa ny olona rehetra. Dia tena nasehon'i Josefa tokoa izany. Ary nahariarin'i Josefa ry havako fa mbola misy hery lehibe ambonin'ny hery rehetra. Misy hery lehibe ambonin'ny olona manan-kendry sy manam-pahefana ambonin'ity tany fandalovana ity. Hery lehibe izay mahafantatra ary mahantanteraka ny zavatra rehetra. Dia tsy izany fa ilay Andriamanitra izay tompon'i Josefa. Tena hafa tokoa ry havako ny tompo Andriamanitra izay nifikiran'i Josefa teo amin'ny fiainany. Fa Andriamanitra tena te hiavana amin'ny olona izy, ary na dia manana ny maha-izy azy ary izy irery ihany no mahafantatra sy mahalala ny zavatra rehetra, dia omen'ny olona izay tsara fifandraisana aminy izany fanomezam-pahasoavana lehibe izany. Porofon'izany nomeny an'i Josefa izany teto. Haintsika loatra koa ny tantaran'i Daniela, fa nomeny an'i Daniela ihany koa izany fanomezam-pahasoavana izany. Efim-panahy lehibe ry havana no tian'Andriamanitra hivohitra amin'izao afatra izao. Ny voalohany dia izao: ny Andriamanitra masina, ny Andriamanitra avo petraka tsy takatry ny sain'olombelona. Izay ny voalohany, Andriamanitra avo tsy takatry ny sain'olombelona. Fa ny faharoa dia izao: io Andriamanitra io dia Andriamanitra fitiavana ka manome fomba hifandraisana aminy, eto dia amin'ny alalan'ny nofy, amin'ny alalan'ny fahitana. Ary izany fomba izany dia omeny izay rehetra manana na manaiky ho tarihan'ny fanahiny. Ry havako malalao amin'ny tompo, araka izany rehetrarehetra izany dia tena niavaka loatra i Josefa, na tamin'ny fiainana, na tamin'ny fanatrehany an'ny Farao sy ny nandresen'ny lahatra azy izany. Niavaka Josefa noho ny fananany ilay fanahin'Andriamanitra izay niasa tao anatiny. Tonga hendry, tonga manan-tsaina ka hay mandinika ny ankehitriny Josefa, indrindra mahay mijery lavitra ny ho avy hampandeha ny fiainany, ary tsy ny fiainany ihany fa ny fiainan'ny Egyptianina iray manontolo ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Jery lavitra izy havana hampandeha ny fiainany ao anatin'ny fiadanana, fa indrindra ao anatin'ny fanoavana ny sitrapon'Andriamanitra. Havako malalo amin'ny tompo, noho ny amin'ny zava-misy eto amin'izao tontolo izao dia miozongozona ny fomam-panahan'ny zanak'olombelona. Tsy hitantsony izay ho sarangotona noho ny hamafin'ny fahoriana, noho ny hamafin'ny tsy fisiana, indrindra ateraky ny valana retina. Ndeha ry havana tsy hamory fo isika, ndeha isika hanao tahaka an'i Josefa, ka na dia ory sy mandalo lalatsarotra aza, ndeha isika hanatsara isan'andro ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, na amin'ny alalan'ny fiainam-bavaka izany, fa indrindra amin'ny alalan'ny fiainana ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, na amin'ny mora fa indrindra amin'ny sarotra. Ka na isy ara izay mety zavatsarotra lalovana, na misy ara ny mangiry firy, dia tsy ho kivy mandrakirivontsika satria ampitoetra antsika Andriamanitra, ampiorina antsika ny fanahy masina, ary indrindra hitondra antsika hivoaka am-pandresy mandrakariva ny tompo Andriamanitra
Azo andrena rehefa rehefa ampahezan'i Jesoa ilay lehilahy ory sy efa zatra fahoriana ny mpianany fahizay raha nampiomana azy izy ny amin'ny hafatesany. Dia hoy ny Tompo tamin'izy ireo manao hoe tsy hamela anareo ho kamboty aho. Ny tiany Tompo amara amin'izy ireo dia izao, hanome azy ny fanahy masina ny Tompo Jesoa, hampahery azy ireo, fa tsy hampahery azy ihany fa mba tonga azy ireo tokoa hiavaka amin'ny fanahin'izany fanahy izany, fa indrindra amin'ny fanekena ho tarihan'izany fanahin'Andriamanitra izany. Ry havako malalo amin'ny Tompo, raha isoanao koa ary ny fanomezan'ny fanahy masina dia ajoro tsy hahefa mandrakariva ianao na inona zava-tsarotra izay lalovanao. Ny hevim-panahy faharoa ry havana, izay tian'Andriamanitra ho voarainao amin'ity anio dia izao: hitokisana izay manana ny fanahin'Andriamanitra. Hitokisana izay manana ny fanahin'Andriamanitra. Indrindra ny filazan'ny Farao eto manao hoe ahita lehilahy tahaka an'io izay manana ny fanahin'Andriamanitra ao anatiny va isika? Teny nataon'ny laharana voalohany teo amin'ny fanjakana Egyptianina izany ry havako. Teny nataon'ny olona izay mieritreritra azy fa tahaka ny Andriamanitra velona izany, kanefa teny maneho ihany koa fahatsiarovana fa ay vao fetra ihany ilay fahefany sy ny fahalalany. Aika misy olona manam-pahendrena sy mitovy aminy. Teny feno toky sy vonona atoko izany, fa indrindra vonona hizara ny fahefany sy ny andraikiny amin'ny fitantanana ny fanjakana. Manamafy izany indrindra havana ny tenin'ny Farao ry amin'ny 1:170 manao hoe indro efa nanindry anao hanapaka ny tany Egypta rehetra aho. Eritrereto tsara, mpanjaka tompon'ny fahefana rehetra, mpanjaka izay ivavahan'ny Egyptianina, izy ny fetino manaiky, izara ny fahefany, izara ny andraikiny amin'ny fitondrana ny firenena. Ry havako malalo amin'ny Tompo, naseho ny Farao fa tena natoko tokoa an'i Josefy izy, ka ny seza fiandrianana irery ihany no mampiavaka azy sy tanora Hebreo ity. Raha amin'izao vaninandro iainantsika izao ry havana dia izao hoe nasandratra ho vice-président i Josepha, na koa hoe nasandratra ho prime ministre i Josepha. Izany ny laharana izay nisy azy teo amin'ny fanjakana Egyptianina tamin'izany fotoana izany. Porofon'izany moa nomeny ny mpanjaka azy ny peratra teny aminy, ny peratra izay misy ny fanombokasehan'ny firenena Egyptianina. Fa nomeny azy koa ny rojo volamena izay maro-boninahitra ambony tokoa teo amin'ny firenena Egyptianina, nomeny an'i Josepha izany. Raha amin'ny lozikan'ny olombelona ry havana dia impossible izany. Lehilahy hafa firenena, lehilahy gadra lava no indro asandratra hanana andraikitra lehibe eo amin'ny fanjakana. Mahagaga anefa ry havana fa noho ny fanahin'Andriamanitra izay tao anatin'ny Josefa dia nahavita nanazava ny nofo izy, ary tsy vitan'izany fa tena natoky azy Farao, mpanjaka Egyptianina. Ry havako malalo amin'ny Tompo, inona moa no lesona azontsika sotonina amin'izany? Noho ny amin'ny fahantrana sy ny asan'ny Satana ry havana, indrindra fa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, dia tsy mifampatoky intsony ny olona. Be dia be no mivady mpitokisana, fa manoro hevitra antsika ny Tompoandriamanitra ankehitriny. Raha te hitokisan'ny olona isika, raha te hatoky ny hafa isika, dia mety aiza ho toy ny Josefa. Ekeo ny lamin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, na dia mety mafy ary izany, na dia mety mangiry-firy ary izany, ekeo ny lamin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Fantaro sy ekeo mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra, ary mety aiza ho tarihan'ny fanahy masina hitarika anao, hitarika ny fiainanao, hitarika ny ankonanao, dia ho hitanao tokoa fa ahefa be amin'ireo andraikitra samihafa izay andrahan'ny Tompo anao anao. Dia ho tonga lehilahy miavaka ianao, fa tsy ho lehilahy miavaka. Ho tonga vehivavy miavaka ianao, fa tsy vehivavy miavaka ihany. Ho tonga ankizy miavaka ianao, fa tsy ankizy miavaka ihany, fa ankizy, vehivavy, lehilahy. Itokisan'Andriamanitra. Zava-dehibe ny izany. Raha ny ankizy itokisan'ny ray aman-dreny nefa tena goavana izany.
ny piasa itokisan'ny mpampiasa tena zava-dehibe zany fa izaho sy ianao kory havana amin'izao vanim-potoana sarotra izao te atoky ianao koa ny Tompoandriamanitra ny angatahany aminao dia izaho raiso ekeo ny fitarihan'ny fanahy masina hitarika ny fiainanao. Aza mety ho simba ny fahasahiranana, aza mety ho simba ny fahantrana, aza mety ho simba ny faharatsiana, fa reseo misoa ny ratsy. Indrindra havako meteza ho avaozy ny fanahy masina, meteza ho tarihan'ny fanahy masina isanandro ny fiainanao. Ka na inona mangidy, na inona sarotra dia ajoro sy hamiratra mandrakariva ianao no ny amin'ny voninahitran'Andriamanitra izay ahasarony ianao. Ry havako malalo amin'ny Tompo, mampahery antsika izao tenin'Andriamanitra izao, mampitraka antsika izao tenin'Andriamanitra izao, fa na tsy afaka mankaty am-piangonana isika fa any amin'ny isan-tokantrano dia mampahery antsika ny Tompoandriamanitra fa mijery antsika izy. Ka raha mino sy matoky azy isika dia tena hiavaka tokoa isika noho ny fananantsika ny fanahy masina, ary tsy vitan'izany fa atoky antsika ny Tompoandriamanitra ary atonga antsika koa ny hafa noho izany fanahin'Andriamanitra izany. Taon'Andriamanitra ny voninahitra fa ny fanahiny kosa hitoetra sy asa betsaka ao anatintsika rehetra. Amen. Ivavaka isika. Ny Andriamanitra rainay izay ny an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay ianao. Misaotra anao indrindra izay Tompony amin'ny teninao izay nomenao anay tamin'izao anio izao. Teny maneho tokoa fa hafa indrindra izany manana ny fanahinao izany fa miavaka amin'ny mpiara-belona aminy, miavaka amin'ny fahendrena, miavaka amin'ny fiaretana amin'ny sarotra, fa miavaka amin'ny fahamezam-boninahitra anao ry Tompoandriamanitra. Dia tokoa izay Jesosy, vonona anakesany ny fanahinao, ary vonona iaina ny fahendrena sy ny sitraponao. Fa mazava koa ny afatrao Tompo, fa izay manana ny fanahinao dia hitokisanao Andriamanitra, ary hitokisany hafa indrindra ihany koa Tompo. Dia tokoa izay maneho ny fahavononanay. Anaiky ho mpiara-miasa aminao, anaiky ho tarihan'ny fanahy masina amin'izao sisa izao, tsy amin'ny fahalalana ihany, tsy amin'ny herina ihany, fa ndreky izay Tompo manaiky ho tarihan'ny fanahinao. Ka na amin'ny mora fa indrindra amin'ny sarotra dia atoky ianao izahay, ary atoky ny hafa noho ny amin'ny fanahinao. Ary ny fanahinao koa no hanamboatra ny fiainanay rehetra ka tonga anay hifampatoky. Dia sarotra ary izany amin'izao vanim-potoana lova n'izao tontolo izao. Tompo tianay io. Misaotra anao izay noho ny amin'ny fotoana ahafahanay mifampivavaka ankehitriny. Mivavaka amin'ny isan-tokantrano Tompo, ianao namangy ny isan-tokantrano, ampahevy, ampitraka, amelombelona ny finoana sy ny fanantenana ho an'ny ray aman-dreny, ho an'ny ankizy indrindra ihany koa. Eny ianao no hanome ny talenta, hanome ny sahaza ho an'ny isan-tokantrano, mbola azahoany manome voninahitra anao. Na dia ao anatin'izao vanim-potoana sarotra lalovan'izao tontolo izao aza. Vavaka izay Tompo ho an'ny fiangonanao, mba efa be mandrakariva na dia eo ary ny fikatoana ny trano, ny asanao kosa Andriamanitra izay apetraka amin'ny fiangonanao anie, mbola hizotra sy handeha mandrakariva noho ny amin'ny fitarihan'ny fanahy masina, ka hampiely ny filazantsara amin'ny endriny maro samihafa, santionan'izany amin'ny alalan'izao tapanjotra fifandraisana izao. Tompo Andriamanitra, ianao nampahery ny fiangonanao, na ny manerana ny sahan'ny synodam-paharitany izany, indrindra ny sahan'ny fijeky mba hajoro mandrakariva, na dia sarotra tokoa raha ny fiainana lalovana ankehitriny. Ary izay rehetra vinavinan'asa kinasan'ny fiangonanao dia mba ambiny tokoa tanteraka sy lavorary. Isan'ireny ny synoda lehibe izay kasaina ho tanterahana amin'ny volana Aogositra ho avy izao raha sitraponao. Vavaka izay Jesosy ho an'ny firenena, ho an'ny mpiray-tanindrazana, ianao nampahery ampitraka ny malagasy rehetra
ianao nampahery manomboka any amin'ny mpitondra ka hatrany amin'ny vahoaka madinika indrindra Jesosy mifavaka manokana izany ho an'ireo mahantra, ho an'ireo sahirana, ho an'ireo marary, indrindra fa ny marary ny Covid-19 izany. Ianao ilay Jesosy no hiasa mahery amin'izy ireny, hanome azy ny fanahy masina ihany koa ka mba hampijoro azy na dia eo ara izay mety aretina menjady aminy, mba hampitraka azy na dia eo ara izay mety fahantrana mahazo azy. Tompo tiana eo, ianao no mba sy hampahery azy ireny ary raha sitaka ao Jesosy dia mba hampody eo amin'ny fahasalamana sy ny heriny. Ry Tompo tiana eo, mbola maro ny vetsivetsy-po tianay haboraka aminao ankehitriny. Ka ianao nivavaka mangina izay asandratry ny tsirairay any amin'ny isa-tokantrano tsirairay avy any. Tiany Tompo ny ampiombony izao vavaka izao amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe rainay izay ny an-danitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra. Omeo anay an'io izay anona sahaza ao anay, ary mamelà ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary izay mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Isaorantsika riavako ny Tompoandriamanitra fa tanteraka soamatsara izao fiaraha-mivavaka izao. Ny voninahitra dia ho azy samy rery, fa ny fanahy masina ilay mpampahery ho aminao mandrakariva. Ka nasarotra ara ny fiainana diavintsika ankehitriny dia tsaro feo aniranao ny Tompo. Izy no hitarika anao amin'ny fanahy masina, azahoanao mantanteraka izay tandrify ianao ny ety anivon'ny fiangonana izany amin'ireo adidi aman'andraikitra samihafa, na eny anivon'ny fiarahamonina izany amin'ireo asa fivelomana na fianarana ho an'ny mianatra, fa indrindra any anivon'ny tokantrano tsirairay avy. Ampitraka ampahery, ampiorina amin'ny fonony ny Tompoandriamanitra. Fa ny faharoa riavako dia izao, ao anatin'ireny rehetra rehetra ireny dia manome andraikitra antsika ny Tompoandriamanitra. Ary isan'izany andraikitra omeny antsika izany ny fitandremantsika ny tempolon'ny fanahy masina dia ny tenantsika izany. Ho mitandrema riavako. Azo mandrakariva ny elanelana farafahakeliny ny 2 metatra any amin'ny toerana rehetra izay alehanao, raha tsy maintsy hivoaka ny trano anao. Mahazo tomana satanana amin'ny savony arak'izay azo atao, fa indrindra manova masika mandrakariva ary mba ho voary tsara ny orona sy ny vava. Dia riavana amaran'izao fiaraha-mivavaka izao isika, koa tsarovy mandrakariva ao anatin'izany fiainan'ny mpino izany riavana, fa maro ny zava-tsarotra izay lolovantsika. Atadio fa tahaka ny tantahan'Andriamanitra ny fiainan'i Josefa dia nitahy azy momba azy ny Tompo. Ko raha isoa riavana ny tsodrano izay atolotra anao amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy ankehitriny, ka atsiarovanao tokoa fa mitahanao sy momba anao ny Tompoandriamanitra. Mahereza sy mahatanjaha, aza matahotra na mivadi-po fa momba anao mandrakariva ny Tompoandriamanitsika amin'izay rehetra alehanao. Ho aminao ny fahasoavan'i Jesosy Tompo, ho aminao ny fitiavan'Andriamanitra, eny ho aminao ny hery ny fanahy masina. Amen. An'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.